deuxième édition. Le TV+ Reality Show. Vangaratsotra ny vehivavy dia raraotino trizany efa fantatrao izy tsy andao satria babonao zanakay mpahay tsy tafety nefa tsy havita teny rery ary ny angavy miladilaty aveo milady efa betsaka izy ioky izay nentiny reny vehivavy antsaharo fa fomba mamenatra efa mariandro ny vehivavy fanaja naterany ianao fazakanga raha toa mitady solafaka anao eritseretony anabavinao mitazona ny teny nomeny fizano tena faindreny fa izy rehefa tirety miandradrana odory aiza le tsara le aiza le tanao amilay be irereo ranany maty mitabataba iry vava ny falemena zay tokony afena vo maikatera raha sy mpanefa no manao mila hitsapiny ianao mibabababa fa tsy mazaka iara-malala ny fitiavan-tena no betsakany azy ka de samanambany vehivavy rehefa totony mafy anefa de ianiano miantefa anara mafy be ny vehivavy fanaja naterany anao fazakaka raha toa mitady solafaka anao eritseretony anabavinao mitazona ny teny nomeny fizano tena faindreny fa izy rehefa tirety miandradrana odory ny vehivavy fanaja naterany anao fazakaka fa izy rehefa tirety miandradrana odory Sauté Kopikole deuxième édition. Le TV+ Reality Show. ny fiatrenan'ny jury aloha raha amiko manokana dia efa ohatrany tsy napatahotra ohatrany tsy nisy matokony fahaizako zany dia ohatrany tsy nataotao ohatrany jury fa tena nijoro tsara lehilahy koa ny tena dia tsy mety mijoro tsara raha amiko manokana aloha dia tena afapo tanteraka tena hitako hoe vitako daholo zavatra nieritseretiko tany an-trano dia tongako teo daholo dia tena afapo mihitsy fa miankina amin'le